andrahone izy tina dia zay a food lovers coucou daholo nareo a ato amin'ny ndao andramana dia androany nareo a hoentinay a ane akady mahoaka aiza mo papadina amin'ny Café Marie Homme Résidence à l'Ombra, de Homme rez-de-chaussée, les bâtiments payants. Autika nano dégustation de à l'Ombra Galerie de Andorra Tike. Andorra Anajana spécialité ania yomni Elfi Food House Coffee Omni Café Marie. De misaotra betsaka ny Meko Top ndray zany a nafiakan'izany Papadina Meko Top androany ty zany ny entana atao Meko Top. De lasitsika zany dahoary aty amin'ny Café Marie zay zao io ario les plaques io dia ato zay ny avantsika antsika araka ny mesana ito dia andao atsika andeo ao andao andramany elfi sy café ny andramantsika zany Zao ny sandwich atao amin'ny Café Marie ary zay hitanao zao misy sandwich classique misy sandwich poulet coleslaw dia misy sandwich steak de bœuf dia 15 000 ariary 13 000 ariary zany no vidiny misy karazany be da be ao anatiny dia anisany hoandramanay rehefa zao ny sandwich. Asseoko nareo ny carte menu atao amin'ny Café Marie izy moa zany spécialiste tout ce qui est healthy organique food dia manao brunch et coffee zareo ato zao tsika manana ny douceur variation de prix aloha zany to dia teneniko 8 000 ariary ny mora indrindra dia 21 000 ariary ny lafo indrindra en moyenne zany eo amin'ny 15 000 ariary eo ny plat ato dia tomboko atao amin'ny douceur zany misy brownies panna cotta aux fruits rouges misy parfait café sy yaourt maison akoatran'izay misy koa ny paty dia ny patin'zareo ralfal dia penne dia linguine reny moa zany anisan'ny sakafo méditerranéenne dia atin-drayntsika manana ny burger an'zareo misy omby dia misy akoho mahafinaritra be ny anarany dia misy ny formule day rehefa mardi mercredi sy jeudi dia rehefa vendredi zareo manao détox dia rehefa lundi zareo manao détox dia rehefa vendredi zareo vendredi joli atin-drayntsika manana ny grillade rehetrarehetra zany hoe poêlé grillade et poêlé manana zao zareo filet de zébu misy cuisse de poulet misy filet de poulet des crevettes sautées sy sauce karazana sauce poivre vert sauce forestière sy basquaise dia reo zao ny grillade dia akoatran'izay salade moa zany amin'ny maha hoe healthy dia salade koa tena anisan'ny spécialité an'zareo salade hitako voalohany ato ambany zao le quinoa zany hoe basina brocoli chou-fleur lit de quinoa dia salade en chiffonnade moa zany mazava azy dia misy sauce d'huile d'olive dia manana koa izy salade niçoise sy salade césar ohatrany mahazatra dia ohatran'izao ny tarihan'le menu dia ato indrayntsika manana ny plat
plat anjareo misy karazany telo plat au coco agneau tikka masala sy henom-boritra. De farany fa tsy ny kely indrindra misy ny végétarien. Ho anareo rehetra zay tsy mihinan-kena zany de misy plat végétarien koa atao amin'ny café Marie manana izy ny feuilles de chou farci de légumes si nuggets de pois chiche manana koa izy ny Bouddha bol de tartare de betterave rouge. Zay aloha zany en gros ny carte atao amin'ny café Marie. De zareo misokatra du lundi au vendredi moa zany de 7h du matin jusqu'à 17h le soir. De akoatran'izay zareo afaka misafidy zany ianao na déguster sur place le izy na à emporter fa aingana be ny préparation ny plat rehetra. De zay. De ohatran'izao indray zany ny karazana jus naturel atao amin'ny café Marie misy corossol, ananas, menthe, papaye, gingembre, de carotte, citron. De ny prix-any abordable be 5000 ariary. Akoatran'izay manao suggestion foana zareo isan'andro de anisan'ny suggestion zao faminana kitoza. Hitanareo page zareo any moa zany le paozin'le plat. De akoatran'izay manana entrée zareo anandrana entrée zao zay rehefa eo de plat de dessert zay hitanareo rehefa eo ny anarany de atotsika manana ny plat anisan'ny produit faran'zareo éventail de poulet sauce poivrade de pommes de terre persillé. De misy koa ny henomby sy ravitoto na tsaramaso na petit pois. Iny zany raha ohatra ka le tsy mitady plat malagasy ianao mipetraka aty manodididina Akadimbahoaka le miasa de reo zany ny prix ny plat anjareo. De farany ny dessert dessert moa zany hitantsika io misy clafoutis sy banane caramélisée. De zay. Ohatran'izao zany le terrasse aty amin'ny café Marie malalaka be misy karazana seza pour couple na pour famille de ny tena spécificité any misy canapé extérieur ohatran'izao. De io ipetrahan'izy da io moa zany mahafinaritra be de akoatran'izay ny design an'zareo ohatran'le any amin'ny bateau reny. De ohatr'izay ny aty amin'ny terrasse. De tsy zany zay nanao dégustation ny entrée aloha rehefa avy eo. Parking moa zany araka izao hitantsika izao malalaka be tsy possible mihitsy tsy mahazo parking nareo atao amin'ny galerie Alhambra. De ohatran'izao zany Tivanisy Mathieu rehefa miandry an'le commande miandry ino nareo? Miandry sakafo? Donc ndramany aty amin'ny café Marie zany misy atsika aty Akadimbahoaka. De anao andao-andramana indray tsika andao-andramanantsika androany araka le niteneniko teo healthy food resaka salade sy burger sy ohatrany. De
Dia rentré loin, manay aty amin'ny terasy fa rehefa avy eo tsika manandrana plat ao anatiny. Dia aniboako anazy tonga dia jus aloha angamba nanaovana anazy. Misy jus karazany efatra reo fa roa ihany andramako dia roa andramany papadina rehefa avy eo. Ty aloha zany ny andramako voalohany dia tantaraiko anareo hoe jus de inona ty. Ka aloha mbola tsy siramamy ilay izy. Hafa baraka. Ty zany jus d'ananas sy menthe. Misy menthe ohatran mixer eny anatin'ireny ohatran'izao. Dia ilay ananas subtile be zany hoe tsy ahoana zany mandevokanina be. Dia nefany tsy mafaitra. Ty anankiray ty indray izao ny andramantsika. Izy aloha zany tonga dia hita hoe karaoty. Karoty io fa tsy haiko hoe inona ny fangarony dia andramantsika. Ty tena mety be. Karoty dia citron. Karoty citron mikambana zany ty araka ilay teneniko teo atao amin'ny café Marie zany plutôt healthy food ny zareo. Dia sady avy miamy moa zany io fa tohizana foana tournage fa tsy maninona. Dia atindray zany zao ny andramako rehefa avy misotro jus ty salade quinoa. Ty moa zany alainay satria anisany hoe tena tsy dia be mpanao tsisy mpanao mihitsy moa zany indray mpandeha zay nanandrana quinoa tato amin'izao andramana. Ny ao anatiny misy tomate dia œuf dia io misy quinoa, lit de quinoa dia misy chiffonnade de salade reny ambany reny dia misy chips banane dia ny eto ambony misy karazana chou rouge dia sauce. Dia andramako hoe bazina inona ilay izy. Ao raso aloha ohatran'izao. Misy brocoli koa ao ambany. Hitanareo ty brocoli dia misy chou fleur. Brocoli chou fleur zany hoe inona moa zany ho anareo ilay mpanao régime reny zany mety be aminareo ty. Famasany atonony tsara tsy masaka be ny quinoa. Tsy mahazo mihinana an'ity lafa masika ty. Dia le sauce eto somary masika kely le eto fa matsiro io dia ohatran'izao le brocoli dia asiako bouchée iray farany ho anareo mba misy an'izy rehetrarehetra. Tena hoe subtile be zany. Tena tsara. Tsara ilay izy hoe salade fa version gastronomique. Andramako tena chips banane. Frais be le chips banane vao nendasina teo. Dia zay iny apiko iray farany tsara be ilay izy en fait. Tena tsara, tena tsara, tena tsara. Dia anandrana burger amin'izay zany tsika. Ty burger viande ohatran'izao burger viande mazava azy viande ny ao anatiny dia misy sauce burger dia misy karazana tomate dia salade. À côté misy frite. Frite zareo to dia hitanareo amin'izao croustillant mikarepoka be zany dia fait maison. Dia andramantsika ty aloha tiany Mathieu tazomy dia hoan'ny frite là. Dia zokony nihinana burger voalohany mariana fa fait maison ny pain-zareo. Pain fait maison na pain burger na pain sandwich fait maison daholo. Sandry koa ianana tsy mety ny sandry. Aloha zany nihinana anazy ohatran'izao ilay izy atoroko anareo le viande ao anatiny zany ngeda be. Ndraso aloha ihinana vetivety tena tsara be le pain. Misy tsirona beurre tena avo lenta be. Dia frais be le pain limite ohatran'ny hoe ahoana raha zany hafa mihitsy ny tsiron'le pain en fait. Na hohanina amin'izao ilay izy dia milay be. Dia ny cuisson le steak koa tena maîtrisé io conseilleko be ty burger ty tena conseilleko be anareo. Andramakely le frite
Nafangaro Tiffany moa zany dia lasa sauce cocktail. On tire les frites? On tire les frites? Karepoka be les frites, voalaza ny zandry. Dia amarana koa zay ty sandwich poulet ty. Dia rehefa dina manandrana le sandwich ray. Ty sandwich poulet ty ny ao anatiny misy sauce mazava azy reny ambony reny dia ny poulet an'zareo tena juste snacké dia misy karazana salade de chou dia misy salade le chiffonade ohatran'le salade tamin'le quinoa teo ihany. Fa en tout cas frais be le mofo. Hitanao mihitsy zany hoe vao namboarina le mofo fa tsy hoe zavatra surgelé dia nysofina. Dia andramantsika zany ty sandwich ty. Fihinanana azy tsy voatery ohatran'izao fa ny anazy zao mihitsy fihinanako azy amin'izay mba hitanareo. Dia andramako manokana le poulet mba ahafahako miteny hoe ohatry ahoana ny goany En tout cas, les misy poivre assaisonné zany. Les poulets tena juste parfait. Assaisonné amin'ny atony tsy matsiro be nefa tsy matsatso. Dia les sauces teo amboniny tena mi-assaisonné anazy. Dia andramako amin'izay ty bouchée ty fa ela be karepoka be le mofo mahafinaritra be le croustillant les choux rouges Dia le poulet tsara be ny cuisson sady mikarepoka le izy. Tareo doré tsara. Asiako bouchée ray farany dia ameko dina indray aloha ny dégustation Dia andao andramana ary aty amin'ny Café Maria aty Akadimbahoaka foana antsika zao dia rehefa avy nanandrana sara dia anjarako indray zao dia anoka ny dégustation comme jus indray zany za zao ty jus de corossol. Hitanareo amin'izao matevina tsara le jus de corossol zao mihitsy le tiavana azy amin'izay tena le fruit tena mbola heny tsara frais be sans sucre le izy à la base dia samy manisy siramamy tiany eo dia tiany anaty tsara be tena matsiro be frais be mihitsy dia nandrama sara teo le ananas menthe dia ny anandray ty papaye gingembre zay vao nanandrana zany papaye gingembre zany. Dia tena mariage original kely le izy satria mbola tsy nisy nanao an'izay teto dia andramantsika aloha efa misy tosina mamy kely izy dia ny tsara le papaye dia ny tsara le gingembre fa tsy masika le izy tsy masika tena tsara matevina ve mihitsy le jus dia nanizako ny dégustation matsiro tsara be ny jus ato tena conseilleko anareo ty mampatanjaka tsara dia toizako amin'izay ny dégustation ko amin'ny pain fait maison sandwich steak io zany mbola zay vao nahianao zany hoe sandwich steak zany ohatr'izao le izy misy mayonnaise dia misy oignon dia misy dia ny anahy tapahako avy aty ampovoany le tao masinareo eto manapaka azy malefaka be le mofo reto sady frais be ohatr'izao zany le izy marihana trano fa fait maison daholo ny mofony dia ty zany ny vidiny eo 15 000 ariary ty dia ngeza ihany le izy tsy lany tonga dia vita ny sakafo ataona dia eo andramako misy le oignon misy le salade misy le tomate mi-apporter fraîcheur dia misy le ndraso omeko là misy le cornichon sy mayonnaise on en tire les steaks le steak tena malemy be dia misy fraîcheur be dia matsiro tsara le omeko be hitara nena mariako fa ny sakafo ato tena allégé be daholo ohatran'ny maivana be na le mayonnaise ohatran'ny maivana be zany
Ianao tsy mora atofoka saotrany tu veux goûter? Dia tsara le izy. Matsiro tsara. Masika be a mofo. Masika be le mofo? Masika be hono izy matsio. Mety nanandrana zavatra avy izy teo. Ha? Ohatra nampilendalenda be anazy sara tamin'ity salade quinoa ty. Salade quinoa moa zany dia salade végétarienne. Dia hoandramantsika le izy. Ty misy sauce kely. Ty boucheko za tena anisan'ny tia brocoli a. Sy quinoa. Ty sakay. Misy basilika endasina ty. Misy an'le ohatrany hoe mafapana kely le salade. Dia misy an'le sauce pimentée kely iny a. Ohatrany hoe sauce tandoori ohatran'le masitsika kely reny. Dia hoandramako. Tsara be dia. Ty zany dia efa mahavoky solona vary mantsy ny quinoa. Efa any végétarien. Oui, any végétarien. Ahoana c'est là? Dia zay a ny dégustation quoi amin'iny aloha. Tato moa zany Tivani tena ataony Tivani nahita mihitsy le atao amin'le steak ato. Dia tato amin'le cuisson le steak misy somary rosé le izy. Somary rosé kely. Dia juste parfait le cuisson. Juste parfait ty a. Andramako ty sauce ty. Le sauce tao anatin'le steak a. Ohatrany hoe beurre somary misy sauce beurre kely a. Dia œuf dia beurre dia lait dia zay. Tsy mayonnaise zany ao anatin'le ana teo. Dia ny patin'le izy a ohatrany hoe assaisonné zany. Dia tsara be. Tsara be le izy a. Sady malefaka. Tsy ohatran'le pâte burger farine. Ohatran'ny farine hafa nampiasainy zareo. Dia zay andao andramana. Fa na mino ianao na tsy mino ianao dia zaho no ataoko anao. Masika nazava raha mety anao. Le fomba filazako tiako ianao. Indraindray taona ataonao hoe kilalao. Kanefa miangavy raha mba azo atao. Ty voko efa tsy afaka niala aminao. Aminao reriana, aminao reriana. Milanao amin'izay sisy androm-piainako. Ho andefy mandro fa tsy namako. Tonga dia lazao papasy mamanao. Fa tena anao azy hoe efa tsy lalao. Sao dia dareo zany. Efa lany zany zay ny entrée anay a. Dia mandra-piandra ny sakafo a. Dia mihinana voanjo kely zay. Miandry plat indray zany zay zao. Mariana moa fa atao amin'ny café Marie a. Dia sady sans alcool zareo a no halal. Zany hoe tsisy kisoa mihitsy ato a. Manasa reto. Ino ty? Voanjo? Voanjo dia misy persiady a. Dia misy basilika. Zay ny. Dia rehefa zany. Dia toizantsika indray zany dégustation mbola atao amin'ny café Marie antsika. Dia tonga ny plat de résistance anay. Nandramana androany a. Tia farfalle, plat de farfalle zany. Zany hoe misy macaroni persillade dia misy fromage angamandreny. Dia misy poulet. Dia ny décoration tsara be. Fa misy tuile mahafinaritra be. Dia misy volume zany ao anatin'ilay assiette. Dia ty zany no andramantsika zao a. Dia tantaraiko aminareo ihany hoe ahoana ny sensation feno olona be moato dia sady menatra ihany. Be olona be ato. Ohatra ty zany le izy. Zao a. Ty a persillade a. Dia misy fromage. Sauté au beurre le izy a.
dia misy persil tsara be fa iny be le beurre dia c'est chaud mafana plat manger hohanina tsara hohanina mafana tsara mihitsy dia malefaka ny patiny cuisson les pâtes parfait tsara be ny assaisonnement ohatra le mihinana la zavatra la provinciale reny nareo les poulets nareo tsy mitsaka fondant be les poulets tsara be mihitsy ny cuisson les poulets juste snacker fa matsiro tsara dia ny assaisonnement ny correct be daholo zay aloha zany dia tena conseillé koa fa tena isy amin'ny point fort ny atao amin'ny café mariva ny assaisonnement tena tsara be daholo mandramako le tuile ohatran'ny hoe tuile ana hitanareo le pâte feuilletée anankiray ao anaty croissant iny dia ohatran'ny hoe nendasina dia tsara be misy assaisonné amina gousse maro indien mety hoe cumin angamba curcuma angamba ie ty zay momba nyty plat ty misy fromage ambony dia tsara be conseilleko ty ho anareo zay tena tia paty fa tsara dia toizako ny dégustation ato amin'ity filet de zébu ty filet zany ty dia miaraka amin'ny ho an'olona ty soft kely zany nefa te hihinana steak dia salade dia miaraka amin'ny frity kely dia andramantsika amin'izay ty zao filet de zébu salade dia frites zay efa misy sondry ohatr'izao les filets les filets malemy tsara dia cuisson à point saignant à point atony tsara cuisson dia ohatr'izao zao portion anankiray zany tena steak française cuisine tena française le izy efa mandeha ohatrany hoe steak filet de zébu tena cuit bien assaisonné tsy misy chichi fa tonga dia na les produits rehefa tsara be dia gustativement le izy tena heninao mihitsy le tsiro lena ho anao mpankafy hena tena mankafy be an'ity plat io mba alefaka be dia salade manasa anareo salade efa misy vinaigrette dia efa assaisonné tsara mihitsy dia miaraka amin'ny filet de zébu le izy zany manome sakafo tena diététique be tena fifody be mihitsy dia mba asiana kely an'ity frity ity zany mba manome dia raha ty plat ty zany dia 15 000 ariary atao amin'ny café Marie tsara le izy ty steak frity dia sakafo tsotra nefa tsara matsiro dia qualité na produit zany tena tsara be ohatr'izay koa ty ny vidiny 16 000 ariary dia ny poulet malefaka tsara zay ny dégustation ko amin'ny résistance anay tato amin'ny café Marie mbola atao amin'ny café Marie antsika zany zao dia tonga fotoana andramana plat efa nandramantsina to moa zany le plat anankiroa les steak sy le farfalle fa ny anahy zany ny andramako aty éventail de poulet tsy haiko na fantatrareo ny éventail le fikopakopahana reny rehefa mafana be ny andro dia natao zareo sous forme zay zany le poulet éventail dia à côté misy potatoes sauté persillade ohatr'izay dia ny prix anty 15 000 ariary dia mariana moa zany fa atao amin'ny café Marie du lundi au vendredi izy misokatra dia fito maraina ka hatramin'ny 10 arivo dia zay dia alalina daholo ny zareo ato dia anandrana amin'izay fa naniko tsy nalaina mihitsy aloha ty fa mba tiako asehonareo le couvert an'zareo mahafatifaty kely ohatran'izao assorti dia ty le fitirana jus dia anandrana amin'izay tsika zany zao poulet ty poulet sauce poivrate ty andramantsika aloha le sauce bien sûr zany à base na poivre les sauces
des réductions les poulets normalement. Prononcer ça les poivres, hein. Des sauces à ma tafta. Réduction les poulets, mettez sauter les poulets, hein, un colorien ça, hein, qui va nanjaouna tirer la paix, hein, et nos sauce les restes, mais avec les poivres, c'est des tapatique, hein. Autant sauce on a poussé à la crème avec un petit, hein, potato aussi, hein. Ou comme tout qu'on a l'outil, t'aimes sempre bien quoi, une nyomboune, t'en as rien, ici oignon, hein, des missi persillade, hein, des coloriers les yeux, ça nous soit les missi cumin, soit safran, soit en afin de son nom j'aime plutôt safrané les de tarbeur. Des un dramatique comme ça, type boucher à la qualité, hein. On t'en sort, hein, boucher quoi. Les sauces, hein, t'es hardcore pelé poivre, hein. Il va bien. Adouci c'est van les sauces c'est moi sauce poivre à donner, non. Si vous avez un conseil zarouanais, hein, c'est normal à payer votre cantine produit phare en zarou. Si vous avez un ten à l'aine ou la moitié de cadre, on cuisson les poulets en fait, hein. Tiens qu'on est en arroz, hein. T'es juste cuit. T'es mal des fois pelé, ils arrivent à téter, hein, au temps ça. Si sur cuisson mix, ça n'est pas qu'il est un ressort. Des mi fait la nefania croustillant doré taramis. Des les sauces, hein, toi on boule notre chanson, hein, c'est couché référence anti wanaro. Des il y a les éventails de poulet, sauce poivrade. On sait que pour un rôti platé, ça dit, le jeu à 15 000 arrière, il peut quoi tout pèse en fil de sang. Donc tu tiens la rétise, tu vas m'en foutre. Ok. Un maquille le steak continental, l'enda pia. Ah, tu n'as jamais les frites. T'es t'as pas que le steak, hein. Tu sais, hein, mais tu me contrastes bien les poulets, sauce poivrade, roche, ça n'a pas. Si ça casse ma tire quoi, tu les rétites na lena va s'arraper. Qui mouzane, ça c'était na ça chama na pas qu'elle fa, à tous que vous avez les na mal les fa capé au chanson. De chanson, cuisson les 21 tinato, hein. Le steak est un peu d'une original. T'es nommé, un carré capé les fait là, hein. T'es juste un petit peu chichi, hein, assaisonner ça, mistir na tunka, ça comme alors, hein. Des fois, hein, c'est maintenant quand les farfales na tu ne jamais quoi, hein. Et tu m'as ça petit pâte vert. Farfale là, car on a pas de tom, ni à faire qu'un farfale là de mispen, des missi linguine, des nous en posent des pâtes, mais ça me fait un signe cuisson, hein. Des dramatique type. Mais speur aussi huile d'olive. Des on cuisson les poulets tout ça, hein. On a petit déchet, ça n'a pas de petit mais t'aimes. Ça a dit ça de qualité, on est pas léger. Et c'est ni dégustation à mystère, hein, conseil coucou, hein, qui ça dit avant si ça va juste marie, ma tirtiru, ma yérier, ça ne tient pas autant tient, hein, city. Les amis nous nous savent tenir tient là dans tes tient, hein. Des ai chamni des serres en des TikTok. La sai con nome sa viva vita sa fit qua fai now we like if I'm vaki qua now le fuvat one now suminaiko le mankara rinyaiko katsiame na chana ni laza fatigwe matuza na kanau if I'm fit qua now ka I like vade now. Rehefa nanandrana n'ilay poulet ansara teo aho dia maheno tsara be ilay sauce poivre. Heny be mihitsy ny hoe tena tsisy curry zany fa misy safran dia misy be rose. Tsara be. Misy be rose, misy cumin,
dia misy poa be matsiro tena double recommandation ty plat ty avy aty aminahy koa fa tena tsara le izy dia gustativement zany ty paine ty a dia teneko teo hoe misy persillade le izy dia eny be koa hoe misy basilika le izy dia zay le maheno huile d'olive kosa tsara be cuisson parfait araka le teneko teo tonga amin'ny fotoana nandramana ny dessert zay zao a dia mbola atao amin'ny café Marie Anne dia ny anaran'le dessert tantaraiko aminareo a tsy zany a parfait café ty a ato a dia ny ao anatiny a ohatrany misy crème glacée inona moa crumble misy crumble a sauce dia misy hoe glace café ohatrany glace café ao ambany io dia misy chocolat sauce chocolat dia lentina chaud froid clafoutis aux fruits clafoutis aux fruits et sorbet fruits rouges clafoutis aux fruits dia sorbet fruits rouges dia mbola mitona tsetrika tsy haiko nahitanareo dia andramantsika lotia zany voalohany zay dao andramantsika le izy ty ohatra zao dia amin'izay mahita misy coulis fruit kely ao ambany rappelle les fruits anatin'le haniny normalement dia normalement chaud froid ohatra zao miara hohanina dia amin'izay manome goût juste parfait wow misy fraîcheur be amin'le ty le boucher quoi acidité kely eo amin'le velany dia le clafoutis misy fofona ronono be kay le ananao anatin'le clafoutis milay be indriva le acidité mitondra pepsa be amin'le izy atao velany ty ny ao ambany ka mbola tsy hihinako coulis ambany le coulis ambany le sorbet fruits rouges zao tara vetivety plutôt karazana framboise sy myrtille ohatr'izany ao anatiny dia mixé ty andramako ty tia be plutôt markivy mafinaritra dia zao zany fandehanty plat ty ty sady mamay no somary mamy ty atony amaminy ty somary markivy dia rehefa mihinana anazy dia maka tsikelikely avy dia tonga dia explosion be d'explosion en tout cas aloha anana dia pêche aloha zany hitako amin'le clafoutis conseilleko be mihitsy le clafoutis malefaka be misy pêche dia misy ana ça potiron zany dia marikivokivy amin'ny farany dia avy eo voaheno le tsirona sorbet avy eo incroyable be mihitsy ny tsirony ty ohatran'le clafoutis no manovany plat ray manontolo ty ohatran'ny hoe clafoutis de grand-mère reny le izy fa tsara ie tsara be ohatran'ny hoe rappelé an'le tarte fanao neny rehetrany hoe tarte anana fanao neny zay dia matsiro be milay be dia malefaka be le izy fahalanay moa zany le izy tantara aminareo zay manaraka tsisy mody eo androany dia ty indray dessert parfait café ohatran'ny signature mihitsy izy zany misy ohatran'ny signé atao dia ty misy croquant ambony crumble io andramanay tsirairay le izy dia tantarainay anareo crumble aloha crumble chocolat au chocolat dia ty ty ohatrany hoe plutôt ohatrany hoe caramel beurre salé fa tsy glace nylahy zany caramel beurre salé fa ino moa caramel café caramel café za mpanao caramel café dia fantatro ny texture caramel café dia glace andramanay tsirairay tonga dia couché ty
Ty zany ny anany boucherko. Léger be. De atao boucher iray amin'izay zareo. Ohatran'izao. Tiany anany boucherko. Izy ty zany tsy tena hoe glace fa ohatrany hoe nougat café. Ohatran'ny nougat glacé. Nougatine café. Dia original be ny tsirony, tsy glacé be ilay izy tsy glacé mihitsy moa zany tena marina fa rehefa miaraka izy rehetrarehetra dia manome saveur en bouche tena mahafinaritra be. Misy croquant dia misy crémeux dia misy somary hard kely ty caramel café ty. Hard. Fa ty zany tena manome goût-an'izy rehetra. Ty zany tsy hohanina amin'izao. Ty jerenareo. Iny e. Tsara be le dessert. Misy harmonieux be le dessert. Hita fa nisy recherche atao ambadika atao dia tena mahafinaritra be mihinana azy, tena zay vao tena hoe mahafinaritra mihinana. Normal zany anaran'ilay toerana raha hoe Café Marie satria maîtriser le café. Maîtriser. Dia ty koa chaud-froid ho anareo ty chaud-froid sy ty aventure ina moa manao découverte culinaire ohatranay dia conseillenay be anareo ty plat ty. Mety zavatra rehetra ohatrany hoe matsiaro an'ilay ohatrany hoe any amin'ny bebe sy tatabe zany ianao mihinana zavatra ohatrany hoe fait maison zany ianao ilay izy hoe fait maison dia tena misy maîtrise an'ilay olona ao ambadika ao. Des produits ampiasaina zareo koa produits frais daholo sady de qualité. Dia zay Café Marie. Café Marie. Dia raha rivotsika araka ny fotoana ny mahazatra dia mamena note. Dia andao dramany. Ny note cadre atao amin'ny Café Marie dia omenay 9,5 sur 10. 9,5 sur 10 ka ensemble zany ilay izy mihaja be mihitsy ny classe eo nefa épuré be ny décoration dia milay manja be sady madio tsara. Malalaka be ny parking araky ny hitanao vidéo io malalaka tena hoe ngeza be tsisy hoe tsy possible hoe tsy ampy na tsisy toerana ina moa zany ametrahana tômôbily nareo à n'importe quelle heure. Mariana moa fa ny heure d'ouverture an'zareo 7h du matin jusqu'à 17h le soir du lundi au vendredi. Dia manana terrasse koa ny amin'ny Café Marie. Terrasse misy table maromaro dia misy salon koa ny enfant regny. Ça les terrasses tsara be ny design-ny ohatrany style anaty bateau zany ianao plutôt zany en poil izy dia misy coin salon koa ry enfant les terrasses. Dia intérieur ny ao anatiny hall ilay izy dia misy espace resto ao amin'ny rez-de-chaussée ny galerie Alhambra. Dia tsara tarehy be ilay izy, tsara madio misy coin salon kely dia etsy amin'ny sisiny etsy misy ny caisse ny accueil dia misy latabatra maromaro. Dia marihana fa ny ao moa zany rehefa nanontaniana précision dia resto dia cuisine halal dia sans alcool. Tsara be ao dia mahafinaritra araka ny hitanao amin'ny sarina ireny. Service tao amin'ny Café Marie. Café Marie any amin'ny galerie Alhambra dia omenay 9 sur 10. Sympa be daholo sy accueillant be ny zareo nandray tsara dia mantany zareo rehefa avy ny sakafo nanao fahitanareo azy afaka débaratsena ve azafady sy ohatroatra zany tena afaka emportena dia tsara be ilay izy misaotra betsaka. Dia merci manokana tamin'ny accueil indrindra ho an'ny gérant zany. Oui, le gérant. Monsieur Ouzefa Chabir, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. Tena accueillant be gentil be zareo des jeunes. Voilà, dia misaotra koa ny ekipan'ny Café Marie rehetrarehetra na tamin'ny salle na tamin'ny cuisine. Mankasitraka dia
mahafinaritra be daholo fa t'izy tsara c'est très bien. Merci beaucoup pour l'accueil. Ny sakafo tao amin'ny Café Marie dia omenay 975 averina kely 975 tena 975 sur 10 notre cadre atao. On a bien mangé. Tsara be ny sakafo tsara, on a bien mangé. Nanomboka tany amin'ny entrée ka hatrany amin'ny sortie tena tsara. Dessert mantsy tena zafady. Tany amin'ny dessert tena tsara be. Ny spécificité ny Café Marie moa zany azaveko anareo ihany zaho plutôt manao brunch healthy food manao café organic food zany hoe sakafo rehetra amin'izareo zany ara-pahasalamana allégé de produits de qualité daholo ny ampiasain'izareo. Zay ny zavatra ienay atao anatin'ny plat zay nohanay zay nidégustenay zany tena hoe produits de qualité, produits nobles sy produits frais bio daholo. Zay bio daholo ny produit any de maromaro ny zavatra nandramanay araka hitanareo tamin'ny vidéo teo fa zay mivoaka ho babany avokoa tsara ary tsy zavatra be chichi fa tonga de na décoration tsara be épuré milay be ny tsirony koa assaisonnement tena tsara sakafo reto tena conseil ko nareo ndana manandra anao fa zay tsy manome 975 amin'ny fahatanitany de atoboka amin'ny entrée ngamany entrée noany voalohany salade quinoa. Salade quinoa moa zany ho anareo zay manao diet de tena tsara ona zany sady gustativement parlant izy tsara no tsara koa ny tarehy présentation nanaovany anazy. Présentation en étage izy de nefa misy brocoli, misy chou-fleur, misy quinoa hitanareo de misy sauce kely subtile zay teo amin'ilay izy misy masitsika kely iny zany tsy déconseillé ho an'ankizy fa tsara ho an'olona lehibe. De akoatran'izay nina koa zay burger viande lany tifany daholo le izy tena lany tena hoe mitena ny sary tsara be le izy ny mofony anazy zany fait maison rien à dire tena tsara maheno goana beurre be mihitsy cuisson an'le viande tao anatin'le burger koa ona zany rosé tena tsara zavatra anankiray tena marqué quoi tsy mampiasa mayonnaise sy le ketchup izy ao anaty zavatra standard fa zavatra fait maison sauce blanche kely hafahafa misy œuf sy an'izay le izy de tena tsara misy beurre tsara be le izy original be sady cuisiné zany le izy zay aloha ny ankapobeny de nihinanay koa zay sandwich poulet iny zany hinanana azy sandwich poulet zany hinanana azy les cuissons les poulet somary doré mahafinaritra be zay de rehefa hohanina miaraka le izy le mofo mbola mikarepoka be otriny hoe vovoaka tao anaty lafaoro de tena tsara tena tsara be. De les sandwich steak koa cuisiné tsara le steak tao anatiny de misy cornichon me rappelle les de misy an'le tomate de misy an'le ino salade chiffonade de salade de tena tsara le izy reto misy mayonnaise kely subtile zay ao aminazy fa tena bien réfléchi bien cuisiné daholo le zavatra ao tsara. Akoatran'izay ny plano anay tena conseillenareo tena conseillenay x3 ho anareo éventail de poulet miaraka amin'ny sauce poivrade zay nohanay tao de ny akote moa zany nisy ohatrany potatoes mo version sauté à la provençale ohatr'izay atao pomme de terre sauté zany fa tena tsara pomme sauté de niaraka tamin'ny éventail de poulet. Oui, les sauces poivrades ny tiako anana fotsiny iny tena must am'le éventail de poulet déjà nous les cuissons les éventail de poulet tena hoe juste parfait zany tsy mafy be le izy tena hoe malefaka mitsoky de les sauces poivrades tena mélange-na poivre misy be rose misy karazana ina moa zany
karazana poivre de tsara tena prononcer tsara le izy rehefa annoncé zao poivre de tena zay tokoa tena tsara reto tsara ankoatran'izay filet de épus frites sy salade io zany le filet de épus ohatran'ny steak fa les choix les pièces de épus tena filet cuisson à point tsara tsisy inona fa juste à point de tena malemy be nefa le maîtrise na cuisson zany tena important be tao anatin'le izy ary tena voafehany zareo le ary c'est un art de ny frite koa ny anazy tena le frites croustillant à l'extérieur de fondant à l'intérieur tena doré tsara be ny salade efa assaisonné matetika any amin'ny restaurant rehefa macommande anao steak de tsisy inona le salade fa ny anazy assaisonné correctement c'est bon tena ho anareo manao diète araka le teneny Sarah io tena conseille filet de épus salade ohatra tena sady tsisy hoe matavitavy be na ohatra zany. En plus, tena mampatona azy 9,75 zany prix zareo abordable par rapport les qualités les produits. C'est ça, oui. De ankoatran'izay mbola nihinana koa zay farfalle sauté niaraka tamin'ny miana ny zavatra enay tao anatin'le farfalle fotsiny marquena nisy huile d'olive de misy ohatran'ny persillade basilic de le izy tena hoana zany tsara tena tsara le cuisson sady bledaka nefa tsy al dente de assaisonnement tena parfait de tsy matavy be le izy fa tena enao zany hoe nisy recherche atao de anandramana le plat de hoe tena tsara mivoaka tsara be eka ny fotsiny mba tsy iova zay foana moa zany conseilnay amin'ny gérant ny resto rehetra zay andalovanay mba tsy miova ny qualité de produit tsy miova ny quantité de tsy miova koa ny tsirony sy ny prix fa zay aloha zany tena hitanay tena tsara izy farany anay tamin'ny dessert fa tsy sorti dessert nandramanay tao parfait café satria moa zany ao amin'ny café malin Marie au café Marie de au café Marie zany de spécialisé zareo sady manao café de teo amin'ny café parfait zany nisy ohatrany hoe nougat ohatrany nougatine ohatrany crème glacée nougatine ona zany tena tsy glace le nuage nuage be de nisy réduction na café sauce café ohatrany caramel version caramel café teo ambaniny de nisy crumble au chocolat teo amboniny de misy décoration signature misy harmonie be le plat misy tonga de hoe rehefa hoaninao miaraka izy de tsara be mihitsy de nefa le préparation tsirairay avy efa samy manana ny hanitra ho azy voany ohatrany atao sucrosité ça va tiens pochane c'est très bien de vetivety alohan'ny tenenako le dessert amin'ilay be koa de ny jus tanko zany tena tsara jus misy karazany nentina zao papaye gingembre de misy koa carotte citron de misy ananas menthe zany hoe zareo zany misy originalité ny jus fa tsy ohatrany hoe to de jus anakarana anankiray de nefa ny amin'ny prix alizy 5 000 ariary ny verre zay tena hoe le carotte zao ohatrany mahasalama be ohatrany hoe somary mana problème na maso de misotro jus de carotte na de ça va de farany jus de corossol ireo jus rehetrarehetra reo hitanao amin'ny sary iny fa matevina be daholo ohatran'le jus any tamatavy ny potiny mihitsy zany fisotroana azy nefa tsy marquis fa tena tony tsara ny tsirony de fa tsy nkendrindra ny dessert nisany teny hoe nafinaritra anay koa chaud froid clafoutis aux fruits et sorbet aux fruits rouges et sorbet io tena tsara rehefa ohatrany hoe anao zany te hinana dessert nefa tsy te hinana gâteau
dia io klafoty io no tena hitako hoe solution. Sady izy ohatrany hoe cuisine de grand-mère zany hoe tena ohatrany hoe retomber en enfance zany ianao mihinana an'le izy le fruits rehetra ao anatiny za zao tena naheno anana ohatrany misy tsiro brûlé hafahafa zany fany misy anana nisy dia misy ohatrany hoe misotro ronono zany mihinana an'le klafoty satria tellement riche les ahoana zany hoe les produits zany qualité daholo nampiasainy ohatrany hoe prononcer tsara les beurres vrai beurre sont des produits de qualité. Dia mbola averika any hoe le harmonie an'le plat misy recherche atao dia nisy ihany koa test na goût rehetrarehetra satria tao anatin'le plat nyteneny sahat teo zao misy an'le klafoty tondra mamy dia mafana dia misy an'le froid le sorbet au fruit rouge dia ao ambany nisy coulis anapetra les coulis goana somary agrume dia tena tsara be dia rehefa mitambatra tena explosion de savety misy feu d'artifice dia iny zany tsara be iny manova rehetra dia zay nafinaritra le izy tena andramo fa zay migarantiranareo tsara le izy. Dia zay ny aventure anay nafinaritra be tao amin'ny Café Marie tany amin'ny Alambra Galerie tany Akadimahoaka dia misaotra betsaka anareo abonné rehetrarehetra zay manaraka anay tsy tapaka efa plus de 87 000 abonné nareo zao dia misaotra anareo satria noho nareo foana mbola maheo foana anay dia misaotra anareo any amin'ny Instagram any amin'ny Facebook any amin'ny YouTube sy any amin'ny LinkedIn any amin'ny TikTok ihany koa misaotra anareo rehetrarehetra izay mbola manaraka anay dia manasa anareo commenter ity vidéo ity raha tianareo le vidéo raha tianareo zavatra ataonay ahafahanay mbola manohy foana satria tena fafinaretanao anay sy dina mamaky ny commentaire anareo dia mirahasoatsika ka tsy amenatranao ilaza fa tiako e matozanakanao dia efa voafidiko ianao ka hoalaiko vadinao ka tsy amenatranao nilaza fa tiako e matozanakanao dia efa voafidiko ianao ka hoalaiko vadinao